Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. Bernard sy Cyril salama e. Ouais. Azo tao mahavariana, tena mahavariana, sady tena mahaliana. Fa raha vo izao any eto ohatrany tsisy an'le lakolosy fa le coronavirus akatsy tsy resaka hoe marantsy fa tonga eto za sy dadabe aminazy. Tsy zany fa tamin'ny maleriva masoandro iny efa madivo fa hoe mirava midimo ony voaodiky nanjotro tody fa i dada Bernard mbola ikasany tongotra mo volo-tongotra miongotra hoe atrany Tanjombato ka tena matovato mijanona teto atezina amibozety hoe dada Bernard avity anaty avitsika ifandrizany tililiza votaralileto tiany ataotsika ty poezia madama dokotera ty le raha matota vila hatramy sivy telopolo sy roa arivo dada Bernard de inona no tianao ataoko am'izany ao miaza mamaky poezia sika alefa anao ny sitoaro anao ny voalohany anao ny faharoa za manomboka eo ary anao voalohany anao ny faharoa tsy zany dada tiany vakiny ty alefa azy sanga za tena za manomboka miaina ho amin'ny maty za fanalana manambay lalana fa ity sary ty hoa tsy ahy fa mba jery bozioka de balana saritsara ilay madama efa antitra mbola malamo zao fa raha zao tokoa no mitoy de zato taony ety any miasa rehetra na foy de amidy ety amvolany ala ka mielona tsy feroy ny fepetso ny sovaly ty boa miamalalaka ny pataloha ny filinona lafa ilay pika atao mampandretisa mbola maizina ny ao ampara ny watokona bosaka sisa misy vidy gitara zazay ty manana gitara mangeny anazy ao kely elika tsy mibarofo e tsisy amina anaty vilia kefa hoe tsisy vaovao a mofo le fanaovana pemperdi ny vomanga ny tafo malama ino ty zany ny vomanga tonga de hoanina amin'ny odiny dada Bernard ny vomanga ny tafo malama kofineo a tsisy keskilia ka izao lazaiko madama ilay aina ny mahateza manao poezia vao mifoka tsy afa mandeha labotike tsy mba sahy mitsosa fa boka idrozoro lo algalika ki dombaramita miboto ozy tsy misy otrotoka lasa manao akanjo maloto a sady efa tsy afa mivoaka indrina am'izay tena fiza zao de miaina tsy ho be kafary mahareto ny anana soa nefa neladinina tsara tena pik fak do mba miary dada Bernard tany lamande papitra I feel good. Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a. Rivotra ahitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mitsafa. Rehefa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. rehefa nata olona Alasinainy karazana lavilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, ny mahalala vaovao ianao, ny sady mitikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony, fa tianareo foana e. Orange. Kalana, miaro ny fahasalamany mpandeha taxi be. Sini, arahaba,
tompoko lahy araba tompoko vavy firy moa androany firy moa androany 12 volana aogositra aogositra taona firy moa izy io aiza raimpo za mbola misy fanontaniana mivandravandra be taony loko hoe président ino atao aloha azava tsara e président ino atao ka tsy zany le izy fi zao mamperitreritra laliny io fanontaniana io tompoko ny sasany zay nahahay ny famerenana izay fanontaniana izay tsy naindray atao mifandarina de mandika vilana any am'ilay ndeha ataotsika hoe kivalavala na atsika natafahoatra fa tsy de zay loatra izy io azavaiko ary président ino atao fanontaniana tokony ho an'ny tena tsirairay io ny tenanao dia président anao tsy marina sika tsirairay zao président ny tenatsika filohan'ny tenatsika ato présidente raha Larissa zao de hoe présidente ny tenany Larissa, raha i Godard zao de hoe président ny tenany izy Godard, raha i Fidy zao président ny tenany izy, raha i Rainboy zao de président ny tenany koa, raha i Le Baba zao dia président ny tenany, raha ny technicien Jaina Loloavina Keo président Keo, président Keo atsaitsika izy fa ny tenany aloha ny président ny voalohany indrindra. Ny tenako ny présidentako voalohany indrindra, ka raha manontany ary ny tena hoe président ino atao de le toy ino atao tilalovany tsy zany, tsy ny olona no andrasanao amany olonanao fa ianao, satria ianao ny tompony tenanao, ianao no voalohany tenanao. Alleluia. Zay de makeo amiko ary ty olona anankiray tam'izay fotoana zay aho nisy andraikitra niraisika tao amin'ny fokotany. Izy tsy noheveriko hoe mahalala fa ao aho, izy any lavitra be any, tonga izy ndray maraindraina vao misandratra andro iny, niditra mivaravara ingarainy, tonga de hoy izy président ino atao, gaga be afizary zany malala le kivalavaly zany. Jereko le endrika tsy voazavako tsara satria taratra le azavana reto tokotany, ny varavarana zany fantatra reo ihany fa rehefa any azavana ny ivelany ao anatiny haizina tsy mazava ny tarehin'ny olona zay anana ny azavana tokotany ny endrika. Andraso kely io tonga am'izay izy lasa le olona niraisiko de hoy izy hoe tonga aty aminao aho fa nahenao hoe ato ianao, ona moa no alalan'lany zany hoy aho, tsy ory nafa-pampianatra namako izy io tam'izany fotoana zany. De hoy izy hoe tsisy hoanina efa alina zao no sakafo, alina nandro fotsiny fa ny fiteny azy de hoe mandro fotsy, alina zao nefa nandro fotsy, de zao marainy ny andro de nandeha tongotra avy eny anana namonjy anao va henoko hoe atony ianao de ny tena marina nge zany angataka ianao angataka sakafo, iny tsy manino, mena izy hita araba Francis afaka andro vitsivitsy niverina indray izy voany ambaravarana araba baronne président ino atao veriny ihany le izy de inona moa zany fa de fa fantatra fa de angataka indray izy de mena afaka herinandro loatr'izay ihany de nidika le président ino atao zany de hoe ny hafa no maha olana azy fa tsisy fidiram-bola tsisy Japon any zany ino atao zany aloha zavaiko Francis fiteny Betsimisaraka izy satria lehilahy Betsimisaraka ny etombohan'izay le hoe président ino atao zay any Betsimisaraka manko ny ao lasa o dia tena aingana be izy de hoe président ino atao tonga ny tapa-bolana ny afaka ray volana mbola ohatr'izay hatrany farany tonga saina hoe mba alao kosa izy mena fintana fa tsy omena trondro, fantatsika rehetra zay miaino zay menangady izy zany moa tsy président ino atao no tena zay lafa mihitsy fa mahay an'le kivalavaly izy Francis dia petraseho tsy manana omena se andro any, manana fa zavy dia lomba miteny hoe tsy manana, mamaly avy hatrany zay hoe tsy antoka ny se andro any amin'ny sakafo sy ny sisa. Nandray moa tam'izany manome 200, manome 400
Efa 13 taona lasa zany efa ela. Marina mafy tena mba miezaka manaraka le resaka reo any fa tsy zavatra arako mihitsy le Ka rehefa mahazo vita an'io le izy izy. verina ny hafa manomboka miverina indray le fisotroana toaka satria nahoana hitako izy eo misy fofona toaka izy miverinberina ao amiko io de zay nahatonga nanapa-kevitra hoe ndety io mena angady fa tsy omena vomanga, ndety io mena fintana fa tsy omena trondro. Misaotra ny président inao tô. Mpiadraha se hoa de manontany ase aho a izy am président se Ravalomanana izy tam'izay moa filoha Ravalomanana ny teo président tsika rehetra nkino fa président se manokana Ty zao président koa. za tsy izy ny tena aseho am président fa tsy Ravalomanana zany. Saria Tena am'izay azy. Mirava Eny tompoko. Raimbosy Ramsey mpampianatra Eny tompoko. fakapana be zany fanontanianao zany. Manirana be zany fanontanianao zany. Ka manazava azy manko izao. Sahirana. Manazava azy. Ny tena moa raha ohatra ka mitsotra amin'ny hoe manoratra amin'ny afidra hoe baovola fidson ao amin'ny gazety taloha zay Coach. Dia mijery Araba Eric. Mijery Nicolas Canteloup zay mpanao mampime avy any ivelany. Mijery ny Jimmy Fallon zay mpijery ny Jimmy Fallon. De be miteny hoe ragoty ataovy tahaka an'ireny. Iro aho efa manao akanjona pilote tsy manana roplanina mihitsy ato. De za kosa tena miteny hoe tsara angateto Madagasikara tena matahotra. Tsorina. Fa matahotra manao tahaka an'i Nicolas Canteloup sy Jimmy Fallon ankehitriny ankehitriny. Ne Jimmy Fallon zany Donald Trump mandritra 10 minitra. Oka ihany le resaka le nataondrany bozy teo mantsy am'le no hevitry ny hoe inona ny atao. Nenazy zany aloha amin'ity androany ity dia aneo hevitra andavanandro ny fepetranapetraka ako io zany. Ny loha hevitra ny ampidirako azy de hoe ilay Scooby-Doo endry tongotra sisa fa ny faladia efa mikasy tany. Ao anatin'ny fijerena ny asa sy ny famokarana izay amokatra zavatra ho amidy ao anatin'ny famokarana izay mety ampiditra vola arahetra ho an'ny fanjakana rehetra amin'izay tokony andoavany adidy ary tsy any aoriana vola izay mety atao anetsemana budget fotsiny ahafahana manao équilibre amin'ny fandoavana ny vola izay tokony alohan'ny fanjakana amin'ny zavatra rehetra na fanampiana ny fanjakana hevitra raha mba mety hiaino ihany hoe inona no azo atao, inona no mety mba tsy hisy rideau be ny rambelo inona ny lokon'ny rideau zao tamin'ny afako maly. Zay zavatra izay no ahafantarana sy anovana ny vazivazy zari-tenany fa na amin'ny lalaony ino atao ary mitarika teatral Raimbosy raha minjera tapoka ny rideau iny fa miboridana ireo mpilalao teatra rehetra ao ambadika satria mbola tsy tafiditra ny akanjo. Ka dia aloha efa tafiditra goatra zany efa io ary i commandant Rabarlela Godbill raha misy Raimbosy anao ny fitondrana fiaramanidina. Eny ary tompoko. Miaraba daholo antsika rehetrarehetra. Miaraba tanykely le izy fa ohatran'ny hoe ino atao manko le resaka. Io président ato amin'ity fiaorinasa ty de anankitelo any. Ray le président anankiray izay miombopoa de mitondra miombona-poa de tondram-bavaka indrindra irary fahasalamana feno anao président amin'ny zao fahasalamana zay atao amin'ny rivotra ny ankizy rehetra atao amin'ny RDG de miombopoa aminao daholo tondram-bavaka anao zay mitotram-bavaka anao mba hiverina so matsara eto aminay de hiara-paly sia iriary isika. De misy président anankiroa tandreny fa tonga de tapaka ny karama raha vao le président anankiroa zay ihany ny président ato.
Nanankiray mitondra ny lohateny hoe le meka. De nanankiray mitondra aza miteny tsona izy président hoe Larissa Cotard tsisy an'zany. Roro reo ary ny président lehibe anankiray de ibaba. Mo tsy miteny izy io, tapaka eo ny karama. Ie, zao miteny. Mbola misy andray hery zao ary maromaro anka le président tena tsy azo dy. Fa misy tena miasa amin'ny privé fotsiny. De zareo hatramin'izay fihiboana tsy niasa zay mihinam-bozaka reo. Mampalahelo ireo araka voalazantsika hatramin'izay hoe ireo anie Ao anatin'izany ireo mpilalao sinema. Le volonana kondro. Ireo mpilalao sinema, ireo mpamokatra sinema, ireo mpanao teatra, ireo mpivelona amin'ny asana teatra sy fampisehoana maro isan-karazany. Fa eo ihany koa ny mpanao hosodoko zay tsy adinoina. Eo de eo ny mpakasary. Marobe ny mpakasary zay amin'ny lafiny anankiray misy ny mpakasary ara-javakanto, misy ny mpakasary arak'asa fotsiny zao. Tonga de le maka an'ilay olona mitangorongorona eny Analakely sy eny Ambojatovo de makasary reny. Maro ankoatra ny fampanofana tomobily, miaina amin'ny zavakanto reny olo reny. Ny fivarotana voninkazo anaovana décoration ana trano, miaina amin'ny zavakanto reny olo reny. Couronne aloha zao mandeha be.
satria ny couronne iny resaka fatintsiny iny de zay mampandeha an'iny fa ny hafalian'ny sasany moa zany fa orin'ny sasany Zay koa aloha tena tsy maintsy misy an'izay fa betsaka kokoa ny olona very asa sy very finanana very biziny ao daholo zany ka efa nisy anao zay tonombavaka zay ary efa tonokalom-bavaka tena mahafinaritra azy mihitsy le izy zay tsy de tsara loatra ho an'ny olona manam-pahoriana ny akoatran'io de misy ireo mpampanofa trano ao anatiny zany tafiditra hatramin'ny imprimerie zay mpanao afisy ankoatran'ireo transporteur mitondra artiste maketsy mankeroa ny radio fanaovana publicité ny radio ny fanaovana dokam-barotra isan-karazany hatramin'ny haino manjery isan-karazany mihitsy ny hatramin'ny gazety atsoratra aza zany dia tratra nyty resaka fiboany ity daholy ary de mampikaikaiky izy io satria hatramin'le mpibata entana mpibata sono mpametaka estrady mpandrava estrady eny elana tsiny fa somary asina somary any na ireo mpangalangalatra madinika an'ireny portable mipetrapetraka ao ambadiky ny scène reny ary tsisy atao tsondro zareo zao misy pokepoketrana reny hôtesse sy ny animatrice reny apetrapetraka ao ambadiky ao savasavainy tsirairay daholy de mampamangy ao amina poketra anankidimy ndray voasavany eo lasa daholo ny portable atao anatiny io satria ny animatrice moa tsy mahazo mitondra telefôna eny fanaovany animation eny ny zavatra ohatra zany le akanjo mena no anaovany le akanjo men'le olona ny anaovany dikan'izany ny akanjo ny ao daholy de oentin'le raha matompangalatra iny very asa daholy tena tompoko ianao misy fifaliana lehibe misy an'le bandy fanena tamiko tsy to de azonareo inona ny asana de veako rapresy fa honao de velona rapresy de veako nataony amin'ny dimy le izy mandeha tongotra any ero donc amin'ny enina sasany izy mandalo eto amin'ny tanàny zany rehetrarehetra zany de anisany mampikaikaiky any ao amin'ny tontolo fampisehoana zay indrisy nanantena ihany ny tena mba hoe voaresaka le izy fa tsy voaresaky ny filoham-pirenena ka eto zany de anaovako antsoavo marina fa mety heritreritra nareo hoe tena koa raha izy de ransina am'zany tena manao antsoavo amin'ny maha artiste ny tenako fa zay aloha tsinona ny voalohany anaovako antsoavo amin'ny maha artiste ny tenako manampy ao ambadika ihany keo ny tompona andraiky teo anivon'ny ministera ny tenako fa tena mijaly ny mpanakanto sy ny tontolo ny ray manontolo mihitsy de mbola veriko tsy mpanakanto mpihira ihany sy ny tontolo ny sehatra fampisehoana fa ny rehetrarehetra mihitsy tiako amafisina koa raha anaovana antsoavo koa amin'ny hoe ny tena teo resaka secteur teny resaka secteur privé voafoaka an'izay daholo angamba zay zavatra rehetrarehetra zay fa mba mangataka koa zany ny secteur privé indrindra le mpampianatra anao le mpiasa tratran'ny chômage teknika tsy voajery loha reny hatreto mety any amin'ny fiarahamonina tsy fantatro de ao koa le mandray atsasaka karama ohatrohatr'izay be da be ohatrohatr'izay le izy mba anaovana le izy moa zany fangatahana no atao fa saingy mety ho sahirana ihany koa ny mpanapa-kevitra hoe inona ary no atao de eto zany de anaovana antsoavo hoe ino atao sa ino atao ka izy atao fa tsy auto lasa auto koa izy auto confinement atao fa raha ohatra ka misy zavatra fanontaniana mipetraka ohatra zany mety sahiratsaina ihany ny filoham-pirenena mety sahiratsaina ihany mpanapa-kevitra hoe ino ary no atao de ny tsara manome sosokevitra ny mpanakanto tsirairay avy ka ho hita eo hoe azo atao ve sa tsy azo atao voalohany tena ombako manana aloha ny tenin'ny président hoe tsy azo atao ny famorovoriana olona satria io tsy ho voafola atsika mihitsy io tsy ho voafehitsika mihitsy ohatra n'ilay hetsika lehibe zay netreretina famoriana olona tsy ohatra ny 50 tany Mahajanga de indrisy mantsy indrisy anefa zay skilarery tato trano Amanarivo ny olona tonga tao ary na de efa nametraka de nomeloha zareo hoe tena iteny zay ametraka ny dispositif rehetra ny fepetra rehetra mba tsy hampioatra ny olona sy ahisia ny fanelanelanana de tsy tateraka zany ary zany ny olana miseho amin'ny taxi be tompoko azo atao ane mametraka lalany hoe atao vitsikely ny olana taxi be fa tsy vitany zany fa olona be da be foana aneo ary de ny oatra nisa tokony hoetiny foana ny taxi be tamin'ny taxi be niasa teo ragoty ny tetao fandarana rivotra na tany amin'ny televiziona zay nitenena ny tena vao nanomboka tamin'ny farany volana marsa akoatran'ireo namana zay naporisika raha hitantara hoe ny aino ve ny tompona andraikitra amin'ny tora sy ny fitarainana ny mpiaino sy ny mpakafy ary ny mpijery
izay nanao firitsoka be ny mpanakanto izay nitaraina tamin'ny fotoana nitaraina ny mpanakanto efa tahaka an'izany ny tenenina aloha. Ny fanamariana omeko foana dia ity hoe ny tompona andraikitra amin'ny fotoana ny zava-misy anankiray eo aminy dia lasa mieritreritra matetika indrindra ny tompona andraikitra ambonimbony manapa-kevitra hoe io fa hitany le hevitra fa amin'ny fotoana tokony hiainony ny olona manan-kevitra manoro sy mba mitantara tsy misy ny fifampienona eo amin'izay resaka izay zany zako miteny an'le ohatra afako maly foana isaky ny miditra eto amin'ny rivotra any na mpanakanto foana ny paroasy tena nyresahako teto hatramin'izay ny olona kely dia ity tsy miara-morona miara-manome hevitra tsy hay alohany amin'ny fanavakevitra ambony ihany na misy dinidinika mba atao ihany sy ny sisa raha tonga eo amin'ny fanisambahoaka ve amin'izao ka tena tafiditra tokoa ao anatin'ilay kategorian'olona sahirana ny mpanakanto dia mety amin'izay ny manome fanampiana azy ny eo amin'ny hoe tsy azo voafehy mihitsy ny fanaovana fety majinijinika eto no ifampitantara amin'izay hoe efa betsaka ny mpanakanto nanao fety latsaky ny 50 ny olona ao anatiny ary voafehy tsara mihitsy ny fety majinika tahaka an'izay. Ny antony itenenana hoe voafehy dia satria tsy mitovy ny olona rehetra raha ho raisina ohatra ny karazana kabare majinika izay natao en privé sy ny lanonam-bahoaka samy hafa tao anatin'ny 2 herinandro 3 herinandro izay nahazo alalana kanefa le hoe tsy voafehy. Ny tompona andraikitry ny fanjakana ihany koa dia tokony miditra ao anatin'ireny lanonan'ireny manampy le olona mifehy an'ilay zavatra ka mamerina lakilosy eto izany ary manamafy an'izany lazainareo rehetra izany fa mitovy amin'ny olona rehetra ny mpanakanto ary misy ny mivelona tsy hitanao eo micro izy fa velona ny momba an'io. Noho izany raha misy ny olona nandatsa ny mpanakanto tao anatin'ny Facebook, raha misy olona milaza fa ny mpanakanto tsy tokony ampiana fa anisan'ny kategoriana olona izay manana dia manome ohatra ny Fabien Jamba eto izay mitondra ny tenin'ny Fabien Jamba eto. Fabien Jamba ao Ambohidratrimo izay mahazo firitsoka koa satria nahoana tsy mbola nahazo nakapoaka-mbary iry azy Fabien Jamba ary toa misy olona miteny Yaourt est offert en bonus pour 10 000 arrières. Appelez le 224 étoile 30 étoile 1. Offre valable jusqu'au 21 août 2020. Orange. Vavantany, vavao ihany koa ny vokatra atolotra kiraro skapa aigle d'or noforon'ny Eva, stylista feno talenta. Kiraro skapa manaraka ny toetrandro, miavaka, ao tsara, ohatranao ihany e. Na ny vavy, na ny lahy, na ny lehibe, na ny ankizy, dia samy manana ny stylany. Tonga avaingana eny amin'ny magasin aigle d'or rehetra raha te ho gasa stylé ianao. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Mameltra ho anao Fantanora maro loko. Coronavirus ve ny olona ray efa sitrana. Mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ranofo ve ny coronavirus. Ny fiarovana amin'ny lamba tsotra na fehitenda ve maaranao amin'ny coronavirus. Raha liana amin'ny valin'ireo na te afantatra ireo vaovao manodidina ity tsy mikaretina ity ianao sy vaovao hafa manerana ny Madagasikara. Arao ny feon'ny tanora maro loko. Vokariny studio Sifaka.
arainao isan'andro amin'ny radio RTA Tana. Ny radio Antsirabe Morondava. Radio Cité ny Toliara. Nanomboka amin'ny efatr Miaraka amin'ny Zizi Kelly. Si Jean-Luc Tonga. Venez Tanora Maroloko. Sido ihany koa ny page Facebook Studio Sifaka. Si www.studiosifaka.org. Na antsova ny 321. Aron Tourmark. Sifaka. Canal Plus, Naïza Naïza et Madagascar. RTJ am Valmaraina. Tompoko lasy tompoko vavy hanaraka indray ny fotoanan'ny vaovao isika eto amin'ny RDJ.
hoe aretina mandoza sy mahafaty izy mantsy maro ny lavo teto amintsika raisina endrikendrika ohatra hoe rivotozy raha miteny hoe rivotozy ianao de efa miorikoditra daholo ny rehetra hoe amena ara-pahasalamana any irina any de misy loza ara-pahasalamana mandindona zany a ny firenena tsy niteny zany izy fa rehefa nitranga zany ity toedra raha ratsy ty a de miteny am'izay ny fanjakana hoe amena ara-pahasalamana teny mbola tsy de fampiasantsika teto sa ahoana ray miboza efa zokony be efa antitra efa fampiasantsika hatreo ohatra zao hoe batemy ankamehana batisa ankamehana ka zany mako zavatra ifalena tsy raha niatsy ambady teny zany ka zany nge lefa niteneny teo le olo lato zany mieritreritra hoe inona ho ny fandraisan'ny sabotsy namena amsy le amena ara-pahasalamana misy tantara manokana sabotsy namena mahatonta hoe namena fa tsy natao hoe nahamehana fa raha iza manona hoe tia namaika tia zany ny toejavatra nahamehana io teny misy lasalasalan'olo lara-pahamehana izy rankely ho avy izy hahamehana ary raha lasa izy de hoe nahamehana fa ry anara-tanàna ary avaratra ry sabotsy namehana afandray ny zany naty zany a eo anivony didy tsy volana ina décret raha impozy mo misy dikany be be zay le izy a eo amin'ny didim-panjakana dia efa misy ny didim-panjakana mamehy ny fahamehana efa hatram'izay nahafanjakana fanjakana hatram'izay nahafantarana azy de misy foana didim-panjakana io zany hoe io fanjakana io zany de efa mametraka hoe raha sanatry ka miseho ny hamehana anankiray mety tsy ara-pahasalamana io a fa hamehana fotsiny de iretsoretsoreto no fepetra harahana ary ny fepetra tokony arahana sady miankina indrindrandrindra amin'ny mpitondra fanjakana zay eo an-toerana amin'ny fampiharany azy satria misy marobe izy ireo tsy voatery ho ampiasaina daholo ireo andininy sy antoko tsirairay avy ao anatin'lay didim-panjakana zay navoaka tam'izany fotoana zany io tsy didim-panjakana vo nivoaka vo izao a fa didim-panjakana efa taloha fa ny fampiharana azy a no amin'izao misy ny fahamehana ara-toekarena misy ny fahamehana ara-toetrandro a misy ny fahamehana ara-pahasalamana zay miseho am'izao fotoana zao mety isy fahamehana zavatra hafa ohatra ny zavatra ny seho tany a Côte d'Ivoire zao zay zavatra tsy nampoizina mihitsy de lasa sadaika etrary zareo satria tsy voafetra tao anatin'ny lalam-panorenana hoe inona ary no atao ino atao raha ohatra ka tsy eo ny prime ministre maty ny prime ministre any zareo ivoirianina io tsy misy ny eo anatin'ny lalam-panorenana mihitsy ny tsy voafetra zay zavatra zay tsy voafaritra hoe raha ohatra ka maty ny vice président izy raha tsy diso asala prime ministre de tokony ny filohan'ny antenimiera no miandraikitra ny intérim ny filohan'ny intérimaire ndraiky io anefany nandeha tany Cameroun tany Allemagne de tratra ny coronavirus tany iny natao ny test de bloqué tany Allemagne ny vice président ny firenena zareo ivoiriana nametra-pialana fa nisy tsy fifankazahoana tamin'ny président mianjaanja rery teo tsy nisy androm-panjakana nanampy azy intsony ilay président Alassane Ouattara eo am'izay ny seho le olany hoe to tsy voalaza atao anatin'ny ty lalam-pandrenatsika ty tokoa ina ny atao en cas d'absence nyreo olona rehetrarehetra reo zay no mahatonga ny hoe aleo apetraka dia nomelo daholo ao anatina lalàna na io lalam-panorenana na didim-panjakana na didy tsy volana na zay zavatra rehetrarehetra ieritreretana hoe sao de sanatry hiseho ny toejavatra ohatran'izao efa nisy ko fotoana ndray mandeha tonga de nyray maty daholo reo tsaiko na firenena taiza nyray maty daholo reo olona rehetrarehetra reo satria niaraka nitaingina avion de nisahotaka teo le firenena tsy hita hoe inona ny atao ka zany rehetrarehetra zany no mahatonga ny fitondram-panjakana somary manano sarotra ihany amina toejavatra ohatranytony satria nitsika nieritreritra hoe tsy mbola nisy an'izany fahamehana ara-pahasalamana zany io ary izy miseho efa nisy ihany ny fahamehana ara-pahasalamana satria efa nisy ny trangana pesta efa nisy ny trangana choléra teto amin'ity firenena ty tadiditsika tsara fihinanana doxycycline tamin'ny fotoana zay nanaovana an'izany zay efa nisy didim-panjakana napetraka tamin'ny fampiarana an'ireny fepetra reny tamin'izay fotoana zay
reny rehetrarehetra reny fa amehana ara-pahasalamana ary reny no nivoahany miaramila tadidinareo tsara mihitsy efa nanaovana sketch zany mivoaka miaramila mampihinana dosycycline anao manatevina zay lazainy Francis zay aho fa atry ny fitondrana fahampanjaka ny miazy zay voambolana hoe raha mitranga ny hamehana tahaka zao mijery ny tantaran'ireo Andriamanjaka aho indrindra ny amin'ny tantarany Andriana moa io boky io nisoratan'ny révérend Père Calais dia zao no atao raha mitranga ny ohatr'izao raha mitranga ny ohatr'izao le hamehana tsy mahalala ny teny hoe hamehana ity ny sasany karaha efa misy mametraka le afaka BEPC izy na KFEPC tary amin'ny taona 20 dia mahay mandrasa teny fa le finiavana andrasany le teny mahatonga le FEPC mihitsy nahay an'io fa le taterina tsy nahay an'izany namehana zany tsony ohatraiky izy le hoe fihibona de efa manahira anazy famendrahana zay de efa manahira ka ny degré na ny ahavon'ny fisian'ny zavatra anankiray no natonga an'le hoe mamoaka niny didim-panjakana iny ny fanjakana hoe didina zany ny vahoaka rehetra amin'ity fireneny ity fa misy ny hamehana ara-pahasalamana raha misy ny kere de misy didy mivoaka any atsimo any avoaka ny fanjakana hoe kere ny any atsimo misy ambaratongany koa le fanjakana amin'io ambaratonga mpanjakana hamehana ara-tsakafo any atsimo mivoaka any zany fa tsy ampiasaina le teny hoe hamehana ara-tsakafo any am'izay fotoana zay fa tonga de le teny any am'le fatra no ampiasaina hoe kere no any atsimo ka dia manangona zavatra ny aty amin'ny faritra hafa manampy ny any atsimo fa le teny kio anao raha miasa koa am'le hoe fanambadiana misy olona vehivavy hamehana ara-panambadiana izy ay de nefa bevokan'le tovolahy dia manapa-kevitra ny ray aman-dreny atao faingana ny soratra ny mariazy raha azo atao koa ny mariazy akoatra ny soratra de mariazy akamehana soratra akamehana mariazy maimaika andeha hianatra ny ampitan-dranomasina lay anankiray de atao vaingana fa manjary votsitra ny mahazanaka niny ao akipony eo iny akamehana mariazy akamehana anao tao soratra akamehana anao tao ka io rehetrarehetra io tsy maintsy ombana zavatra maro manodidididina azy satria tsy voatery hoe ambara fotsiny am'izao fa misy fepetra am'izay zany zay apetraka amin'ny fitondram-panjakana zay mitondra mandritra ilay fotoana isehoan'le amehana hoe hampiharana an'io didim-panjakana io ary de retreto ny fepetra ho raisina de arakaraka le zavatra miseho am'izay io fepetra io mety tsy marigaga ny rehetrarehetra mantsy hoe fa maninona mamoaka miaramila dry tena fampisehoany ino no tsena hoe démonstration de force hoy ny fitenenana amin'ny teny frantsay be lehibe tokoa tsy nazo an'io famonoana lolo iny zany raha tsy nisy an'iny tsy tonga saina hoe oy ay zavatra ady mihitsy izy ty tena ady tompoko le izy ary tena ady fanandrinana mihitsy le izy amin'ny miaramila sy irio aretiny io fanazavana any le olona tsy nazo teo hoe zay no natonga an'ilay anarany anononana ny olona maty hoe lavo nisy antony io satria mino aho fa vana miaramila namoaka an'iny teny gasy mihitsy lavo ady atao amin'ny aretina valana aretina coronavirus firy zao ny lavo maly izay vomafy de ambara hoe lavo fa indrindra fa izay maty aloha de hoe lavo zany satria ao anatin'ny ala zay marina mihitsy ny anao nodimandry ohatrany tsy de mety ihany na tsy raha iodiany aminy ohatrany tsy de fampiasa loatra hoy fa ny hoe lavo ny valana aretina coronavirus de eo kokoa ny tokony fampiasa atsika satria ady le atao io ary raha ny tokony ho izy ilaina mihitsy na ny famohana ny miaramila miaraka amin'ny basy aza satria lay ady atao ange zavatra tsy hita maso ange le ediny raha le coronavirus no resana fa ao anatina olombelona no mitondra l'izy le olombelona be mokonto no ny antony maro samy hafa moa zany mazava ho azy misy antony ao mato izy be mokondo no lay olombelona be mokondo de tsy maintsy ampiasaina re basy satria raha ohatra ka tena mahery mifindra be tadidio tsara fa efa nisy tantsambo novonoina tamin'ny andro teo aloha tany amina firenena hafa satria fantatra fa io sambo io de mitondra pesta ary reo tatsambo reo de efa nisy maty tao anatiny tao ary lay olona tato am'le firenena anankiray teny hoe eo anareo mandritry 9 andro tsy mahazo mietsiketsika ao anatin'io sambo iny le tonga le hoe quarantaine aza mietsiketsika ao anatin'io sambo nareo ahitana ny fivoarana raha misy maty moa nareo de maty nareo rehefa tsisy maty nareo niala le olona misy olona sasany mivoaka avy ao fa tifiry miaramila mijanonao tenisany fa aza mamono anay aty
zany hoe aleo maty olona ray roa to zay mianaka le aretina amon'olona manarivo zay no tena ilana miaramila ka rehefa tena tsy isy hampihatra n'lay lalàna de hampiharany miaramila ny lalàna hoe kasibosinao ka raha ohatra ka miaramila amina tanam-polo zao inona ny miaramila azy fa tena mahita za tena mialatsiny anisana devitra nitranga Tomasiny zany Francis kritika kely atopoka kely iny marina mafy na za tsy mahay miady tera resiko zany bany zany le satria tsy ady aminao no ataony miaramila fa basy no ampiasainy ka noho zany ilaina le basy amatafondro hampiororona anao dissuasion ozy izy ny fitenenany frantsay hampatahorana anao hoe ohatray ady izy tena ady izy ty toko ary ny tena mahakamo de mahita polisy telo manefatra eo mijorojoro eo olona tsy manao kasibosy mandalo eo de jerijereny fotsiny ny mahakamo de mahita taxi be sakana amin'ny polisy misy mihoatra nisan'ny olona tokony ao anatiny ao tadidio tsara fa anisan'ny nampipoka nisan'ny olona voan'ny coronavirus teto Antananarivo de nitao anaty taxi be mialatsy ny tompoko tena zafady indrindra nitao anaty taxi be zay rehefa ny fanarahana tamin'ny voalohany nosokafana ny taxi be hoe tokony mba olona telo ihany no milahatra amina ban anankiray ray ato de ray eo izy koa moatra nisy zavatra tsy nety ihany satria eritreretina hoe roa ato de ny amin'ny strapotin tsy asiana olona kanefa raha ny tokony izy tokony olona telo izy ray amin'ny seza ray amin'ny strapotin ray ato amin'ny ilany hafa raha mba izay le izy kanefa le andehanany olona androsory alohany kosa nge ino no mbola tsy de nanina satria tsy ny fifanakaikaizan'ny olombelona loatra ane no ifindrana le satria ny olona re mefa mba miezaka manao kasibosy ihany fa le fifehezantena sy ny fa ny fikitikitihan'io tananao io tananao mikitikitiky sy io akanjonao mipetapetaka eto sy eroy satria ary io seza na taxi be io zay tsy diovina mihitsy ny seza sy ny fiankinana zay raisinao tsy maintsy mikitika andreny anao rehefa ka eo indrindra ngamba ny tsara nazavana azy anampiny ray amintsika ny fanazavana momba an'io hoe tsy hoe rehefa manao arovava tsara ianao ndre napetaka reny pozinaza tsy hoe rehefa manao an'iny akory ianao de voary tokoa satria fa nazavaina teto le izy velona ve ry fitaovandry sa tsy velona velona io fitaovana io nazavaina teto le izy izao aritava ataony Francis zao tsy midika hoe tsy ho voy izy satria nondronondro azy io teny mihitsy mantsy nondronondro azy io momba nytony aritava tony fa eo amin'ny enimpolo isanjato ny fifindrana eo no mety voarony izy tony rehefa mba maro de misy ake ity sisy ny tavan'ny Francis ity ireo faritra rehetra amin'ny tarehany tsy misy io fa ny volo sy ny akanjo ny tena nisany mandray an'lay otrika rehetra indrindra ipetahany virus tompoko sao de mieritreritra ianareo fa efa manao kasibosy tsara ary tsy nanala mihitsy nandritra ny tontolo andro ka tsisy atahorako an'izany ary ao zo anazy ao anao raha na ny aniza ny kasibosy rehefa mipetraka eo tsy midiky zany fa tsy ho voy ianao mety ho voy ianao za de mbola manizingizina ihany salama barona hoe isika rehetra reto de mety efa nitondra na mitondra an'lay otrika retina daholo za aloha de efa mieritreritra ny tena koa efa nitondra fa tsy mitranga le aretina satria raha misy namana anankiray ny tantara tamin'ny omaly hoe za raha nga tena voa ahoana nahavoanao za nisy kandra nataoko tamin'ny alina de nangatsika be de maraina ny andro tena tonga de nangozozo be mihitsy na tonga de fantatra hoe tena izy ny nahavoana ny antony de zao le nangatsika be sy vizana tamin'le asa natao tamin'ny alina le bandy akama nahavo azy satria efa tao aminy foana le aretina zany le otrika aretina marangitra be eo any nahavo azy satria efa rehefa reraka am'izay ny vatany ka izay no natonga an'lay namana anankiray teny hoe aza manao fanatanjahantena aloha ny fanatanjahantena de koa le hoe mandro tsy vaniny alo raha eko zany atsika sintsisy de mitabatra daholo lay ery fiarovana mandeha miaro vatanao am'le hatsiaka fepetra rehetra ahafahanao mahazo an'lay teraka an'le aretinazany tsy hoe aza manao fanatanjahantena mihitsy fa aza mamizaka tena zay azafady indrindra fa menao marina fi niady diso aza manao zavatra mahavisaka be satria rehefa vizana le olona dimy taona zao nampiasako ny tiriny ty satria rehefa visaka le olona
ohatra zany le tam'le tenen'ny Francis teo de iteny ny hafa avy eo hoe nangatsika be izy ka rehefa nangatsika be izy ny hery fiarovany lasa miady makany am'le atsikany daholo de fiarovany de eo am'izay zany le virus no manomboka mamelony raha ohatra malala amy tompo raha ohatra le virus efa ao aminao rehefa ao aminao le virus no manao an'izay izy miandry tataka fotsiny izy tonga de avy ao izy fa ny manao sport tokony atao manao sport manaova sport fa rehefa fantatrao fa manomboka tsy de ao loatra rehefa tsy de ao loatra ny vatanao de aza atao aloha manaova mafana sotro rano mafana zay zao alefasy mitovy ihany koa amin'ny fisehon'ny paludisme io na ny tazo mety gaga le dokotera zay mitsabo enao nga tany Tomasina fa enao tato ato tsy tany Manakara tsy tany amin'ny ilany asanany Madagasikara tsy tany tena tazo ty mahavoanao ty nefa raha amin'ny statistika sy ny fahafantarany manam-pahaizana azy tsy misy tazo aty afovoantany tsy misy palu aty tsy misy malaria afa-tsy akazo be fa avy ao amin'ny ilany asanany Madagasikara tena betsaka azy misy vitsivitsy avy ao andrefany Madagasikara ao fa efa misy an'ilay atody tazo araka ny fitenitsika ao anatin'ny rano ao le plasmodium falciparum efa mandehandeha izy ihany raha reny zavatra reny amtaniana neno certificat ny casque ty casque roma nova roma aza mandraindray zavatra rehefa reradraraka am'izay ianao mipoka le atodin'lay moka ao aminao le atodin'lay paludisme azafady le atodin'lay paludisme ao anatin'ny lalan-drano ao mipoka le izy vaky le izy ary de ino miteraka hafanana vatanao iny indrindra moa amin'ny endrika gripa ko misy tazo isa amin'ny endrika gripa zany coronavirus sy ny gripa nampifandraisika tazotsina parazita zany hoe kantsetsitra tikeny amin'ny teny malagasy zezika mahafinaritra lesy ary isaoran'Andriamanitra lehibe ny fiarahana miasa amin'ny Andriamanitra Francis zay nandahatra ny fiainantsika rehetrarehetra mba ho tafaraka zava-dehibe zany ary barona tokony iteran'Andriamanitra lehibe mihitsy barona hoe misaotranao Andriamanitra fa nampiarahanao am'ireto olona mahafinaritra ireto toy zanany keo ianao ry Godard misaoran'Andriamanitra mangina ny ambadiany tafaraka zay aloha de nisany faly zany vavaka ataotsika zany dia tsy ho atsika mianakavy irery ihany fa indrindra ho an'ny mpitondra antsika atao anatin'ny tery DJ ity zay mila iombona mbavaka tokoa am'izao fotoana izao ary dia hoentsika amin'Andriamanitra tsy ao anaty any ihany amin'Andriamanitra am'ilay matanjaka indrindra mitondra ny fahasalamana mba hapiditra an'izany am'izay tsy salama rehetra rainy ny fahasitranana rainy ny fahagagana teny mahazatra iny ene tsisy rakitra voarakitra izy sady zany tsirarinotsoa zany koa de hitaritsika lavidavitra ho an'ireo mpitsabo lay mpitsabo zay loha laharana indrindra miady am'ty anyty zay tsy manda am'ty aretiny ty zay tsy nandany adidy fananaovan'ny fianianana ka rehefa mivavaka ihany isika dia mba hitondra mambavaka ny tolona sy ny ady ataon'ireo artista namana rehetrarehetra miady amin'ny fiainana isan'andro san'andro satria de tena sahirana ireo olo malaza zay eritreretintsika fa hoe tsy tokony angataka fanampiana tsy atompoko tsy angataka fanampiana ho azy izy raha le reo anarana artista fantatsika mivoaka amin'ny tele reo tsy ho azy loatra no angatany ary tsy ho azy mihitsy aza satria ireo de mitombona ny eritreritsika manana no ety miatrika anty aretina ity zareo satria amina million maromaro reny vola ataon'ny cacheany reny olona ireny fa saingy zao sahirana zareo satria isan'andro mitotona ho aminy le mpitendry zava-maneno zay miaraka aminy zay tsy mananasa fa tsy io ny asany izy tsy mananasa fa tsy io karakory moa izy ty zay sahirana zay misary zay kere zay tsy misy hoany mandeha ny musicien mandeha ny mpibata entana mandeha ny danseuse mandeha daholo io olona rehetrarehetra io ary rehefa ny dinihana le izy fokotany any any nivony fokotany any ny asan'ilay olona tena asany voalaza eo nivony fokotany mihitsy manutentionnaire ao amina production zay anankiray malaza be eto Antananarivo eto fa tsisy asa izy ankehitriny satria tsisy manutentionavany
am'izao miantona tsy misy fampisehoana tsisy mininao bataina manito asany avany ty raha vao teny frantsay tsy hitanao zay andikana azy am'teny malagasy voavany fotsiny frantsay avoany le izy satria za de tsy miombo-kevitra amin'ny olona iteny mihitsy hoe solosaina no anarany tony ordinateur tony ordinatera ny fahafantarany gasany io de atsoy ordinatera satria tsy de misy solosololona piasa le teny hoe jereo tsany mbola tsy maty solotsaiko ao solosaina izy solotsaiko efa nanaovana atsika ena moa zany solotsaiko ne solotsaiko zay hoe tsy anaran'le bandy namantsika any Tomasiny raha solosaina Alexis solosaina hatramin'le fananaovana atsika ena tamin'le fiarakaretsaka efa ohatran'izany daholo tsisy olana de ao forcena ohatran' inona raha hiteneny fiarakaretsaka tsisy olona hiteny fiarakaretsaka pompier ambulance tafitana fiarakaretsaka ohatrina kay makeny andoha le fiarakaretsaka soratana amin'ny vatan'le pompier le ina tonga le fiarakaretsaka satria ve ny Allô, zay anazava azy ry commissaire Ratandra serbako commissaire fa miandranao tsy bangotsongo ty commissaire kely feo koa ny le mandehany ianareo fiarakaretsaka de tsogolovy any manodidina eny ilay olo ratsy tany amin'ny tantaranao de Madagasikara no tomboana nainona mihitsy ary matetiketiky iso ianao fiarakaretsaka eny zany efa tany aloha be tany no fiarakaretsaka ny olona lehibe no nanoro ny olon-dehibe nefa ny teny fa fanetana amin'ny radio ty maheno atsika de manao ry zalahy fa zy azy somaretana zao tena mahay zavatra laha ty teny fanazavan'ny olon-dehibe ny fanazavan'ny olon-dehibe le de se vao le misokatra makaria makany manao zao le tsy loatra ny litatsika zao fa makany aloha le varavarana de renony mora simba kely le asina karetsaka de rehefa mandeha amin'ny pavé koa ny tena betsaka teto de de lasina fiarakaretsaka le fa rehefa tonga ny 4L koa mbola nanao andreny kaka fa tamin'ireny izy R6 Timbe R mazanga Timbe tena eny tena fona tena fona mandefa zay tiana io de tizatsika le tsino moalany molale izy fa Timbe kosa tsino moalany resaky fasahirana amin'izao fahamehana de tena tsy misy sampanasa tsy mikaikikaiky ary de anisany mbola hitondrana feo eto foana no amin'ireo ankoatra rehefa voateny matetitetika ny ato amin'ny sehitry ny fampisehoana zay tena ankilabao tanteraka mihitsy mangina ny tontolo fampisehoana am'izao fotoana zao misy masika mihitsy Francis manao hevitra misy masika be mihitsy maneho hevitra ohatran'le ohatry zao faneho-kevitra ny sasany hoe rehefa fifidianana na ohatry zany zay de ilainareo fa rehefa fotoana ohatry zao miteny fotsiny misy artiste tena efa tonga tany amiko niona tamiko mihitsy de miteny hoe teneno le mpanao politika rangaha le ray aman-dreny fa zareo anie mitady atsika ihany rehefa tena manao propagandy tena mitombony zany somary le izy koa zany le famalina olona sy firesana zany mila fahaiza miresaka mila mandray manambonaboatra vozona akanjo kely de miankina amin'ny seza mihitsy ianao aloha de ampiakarina ny tongotra-kavia ito ambony tongotra-kavana de mamaly miadana tena misaotra anareo mitondra zany ayay zany ary tena hita fa mampangotsoka tokoa le izy ny maharary anareo de maharary anay fa saingy mba tokony tadiditsika zay le sy natonga lato amin'le toerana matonga ny mpanao politika makatsika maka manome vola tsika izy fa tsy mahay maim-pony ka le piba aloha zao raha pitsindraisantsika vao afaka miona za efa malahelo vitivity izy zany sa tory ihany tsy maninona ka fa matory any toko tamin'ny miaraka amin'ny akoho zany ianao tena tsy mety amiko zany ka tositosy ihany avy ety amin'ny akoho fa tsy aloha mitady vikafa tsy misy maharatsy ny elanelana afaka mifandray tsy tapaka amin'ireo olo tianao foana ianao satria isaka mividy hoana milina iray dia mahazo hoana night cadeau azona antso hatramin'ny 9 minitra sy na SMS fitopolo sy na 20 méga tsindrio ary ny 444 étoile 1 étoile 2 amin'ny vidiny arivo ariary tolotra manankery hatramin'ny 20 aogositra 24 Orange.
Vaovao ny taona, vaovao ihany koa ny vokatra atolotra. Kiraro skapa Aigle d'Or noforon'ny Eva, styliste feno talenta. Kiraro skapa manaraka ny toetrandro, miavaka, ao tsara. Ohatranao ihany e, na ny vavy na ny lahy, na ny lehibe na ny ankizy, dia samy manana ny stylany. Tonga avaingana eny amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra raha te ho yes et stylé ianao. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Arovo ny tenanao dia arovoko ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Faharoa, tapeno milanto-tsandry ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana ny tsy mandrora na mandrewaka eny amin'ny tany. Atao fahazarana ihany koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsony 910 na 710 amby. Mialana tsiny indrindra tompolasy tompovavy noho ny fifandraisana tsy dia tomombana tsara fa izao isika vao anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ. Talata faha 12 ny volana aogositra taona 2020 anterina tompoky ny arahaba ary anterina toy izany ihany koa ny fanasana antsika rehetra hanaraka ny fotoana ny vaovao. Araka ny antotanisa navoaka ny CCO Ivato omaly alatsinainy fahafolo ny volana aogositra taona 2020 dia olona telo indray no namony ainy. Miisa 70 ireo tranga vaovao ary analamangatra ny aloha hatramin'izao no lohalaharana amin'ity antotanisa ity. Na izany aza mitohy mitombo isatrany ireo sikana satria nahatratra 570 izy ireo tamin'iny omaly iny. Raha tsy njaraina ireo sitrana ireo dia 770 no aveto analamanga ary 70 kosa avy any amin'ny faritra hafa. Ireo maty kosa dia nahatratra 150 zany hatramin'izao fotoana izao satria niampy ireny telo omaly ireny. Ny marary mafy dia ny hena satria nisy anakivalo efa mba tafavoaka tao anatin'izay farariana mafy izay ka 220 zareo. Raha ny fitiliana vita tamin'ny omaly iny ny test PCR dia miisa 227 ary ilay test Zenexpert dia 230. Ireo marary vaovao ireo 770 avy eto Analamanga, iray avy any Soavinandriana, 2 avy any Ambosta, 150 avy ao Mahajanga voalohany, ny telo kosa dia avy ao Toliara. Ireo mbola tsabona any amin'ny tranony na ihany koa any amin'ny hopitaly dia mahatratra 72 amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka hatramin'ny fahaenina volana aogositra lasa teo ny fandaminana ny fomba fiasa vaovao sy ny fanadiovana ireo lista ao amin'ny ankohonana sy ireo izay hoe tena sahirana hahazo ny fanampiana vatitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana. Rehefa nazo ireo fitarainana avy any hopitaly sy ireo mpahazo tombotsoa samihafa dia hita taratra fa nisy koa ny fikorotanana teo anivon'ny lista ireo tokony azo izany. Nisy ireo tsy tokony azo tsikatra tamin'izany ohatra mampiasa fanjakana sasatsatsa ny tafiditra tao anaty lista
ministra izay tsy tapaka karama akory kanefa dia mbola tafiditra tao ihany. Nojerena ihany koa ny teo anivon'ny lista ireo tsy fahatombanana isan-karazany. Niverina nidina ifotony ary ny tompon'andraikitra ny tety tokantrano ny solitena tsirairay avy eo anivon'ny faritra ny commune andrenivohitra Antananarivo ny district ny député ny chef fokontany miampy an'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo avy eo anivon'ny ministera isan-tokony ka nijery mihitsy mivantana ireo olona teny an-toerana. Andrasana indray manomboka amin'ity 20 volana aogositra ity nivokatrizany asa rehetra izany ary dia ny fandaminana rehetra ihany koa dia efa mety kotomomana satria dia hanomboka iverina izara izay azo zaraina zany aloha ny fanjakana manomboka amin'ity andro ity. Toe-javatra miisa roa no namafisy ny président-ny République Venezuela nandritra ny fandarana manokana tao amin'ny televiziona malagasy niala teo ary nampitainy ireo haino aman-jery izay miara-miasa ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny fanjakana. Ny voalohany tsy miova ny daty ofisialy no lazaina ary efa namafisy ny ministera tompon'andraikitra momba ny datim-panadinana amin'ity taona ity. Ny voalohany volana septambra zany ny CPE, ny 14 ka hatramin'ny 17 volana septambra ny BEPC ary manomboka amin'ny 5 volana oktobra ny baccalauréat. Raha tarafina amin'ny resaka nataon'ny président république dia vao jerena ny fomba hanatanterahana ireo fanadinana ireo amin'ny fepetra tsy maintsy arahana sy tsy maintsy hajaina momba ny fahasalamana. Mangina tonitondro nefa ny avy eo anivon'ny ministera aloha hatramin'izao ny amin'ny hoe inona izay fepetra izay satria mbola tsy mianatra ny mpianatra raha ny fanambarana tamin'ny lahady. Eny hoe isokatra amin'ny fiandohany ny volana oktobra ny fizahantany ao Nosbe. Afaka mandray vahiny ity tanàna ny fizahantany eto amintsika ity ny kosa voarara ho azy ireo ny mivoaka io faritra io. Miomana amin'ny fomba hanaovana fanentanana amin'ny fisokafan'ny zotra-piara-bandidina mampifandray Nosbe amin'ny any ivelany ny mpiasan'ny serasera ao anivon'ny toerana izay anaovana izany fizahantany izany tamin'ny zoma lasa teo ary dia mampiraivo eo fa hiaraka anao fanentanana mba halalany ny mpodina ny zava-misy sy ny tokony atao. Andrasana zany ny toy-an'ireo toe-javatra anankiroa no lazain'ny président de république tamin'ny laditra ireo. Fa tonga nanao veloma ny generaly Rakotondrena Risara ministry ny fiarovam-pirenena omaly ny generaly Rakotsavy Dominika izay ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha fa andeha hisotro ronono ary ao anatin'izany dia nisaotra nankasitaka azy tamin'ny zava-bitany teo anivon'ny tafika sy ny sehatry ny fiarovam-pirenena ny ministry ny fiarovam-pirenena ankehitriny raha nandray azy tao amin'ny toeram-piasany. Akoatrana ministry ny fiarovam-pirenena azy ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 dia efa nitsahana andraikitra maro samihafa ity generaly ity. Ankehitriny zany dia ny generaly Rakotondrena Risara no hany général de corps d'armée aperinasa eo anivon'ny tafika malagasy. Fa fiara sprinter miisa roa sy minibus Toyota iray no tateky ny zandary ny tatolona mitsokosoko omaly maraina teny amin'ny lalany Talatamaty sy Vato ao amin'ny district Nambodratrimo. Samy nametaka soratra milaza hoe transport de personnel amin'ny anarana orinasa tsy miankina iray eny Vato ireo fiara ireo ary teo indrindra no nahafantarana sy nahatonga ny zandary hanao ny fanadihadiana. Osoka izany taratasy izany rehefa anao marinina ilay taratasy nampiasaina ihany koa dia tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Samy nitondra mpandeha 230 avy ny sprinter anankiroa raha toa ka 540 no nentin'ilay minibus Toyota. Notazomina avy hatrany ireo mpamily anankitelo ireo ary ao anatin'ny 27 ora nanaovana ny famitorana ho an'izany rehetra izany eny amin'ny zandary Nambodratrimo. Ireo fiarakodia kosa dia notazomina ho fourrière raha ny fahalazavana avy eo anivon'ny serasera ny gendarmerie Pyrénéenne. Farany momba ny resaka finoana izy ity araka ny fanapahan-kevitra menty ny fitondram-panjakana dia misy ihany koa ny fanapahan-kevitra avy eo anivon'ny FJKM amin'ny alalan'ny mpitarika izany ny pasteur Irako Andriamaso. Nanapa-kevitra ny FJKM fa hanokatra ny fiangonana manerana ny Madagasikara ary hitandrina tsara toy ny anak'Andriamaso ny fepetra omeny ny fanjakana ny amin'ny hoe tsy tokony hisy fivoriana mihoatra ny olona 50 ary tokony atao tsara
tsara ireo fombafomba rehetra isan-kanana ny fiparitahan'ny coronavirus eto Madagasikara. Nilaza ny pasteur Irako Andriamasoa fa ny fahendrena avy eo anivon'ireo eo amin'ny tontolon'ny FJKM na fiangonana io na ny vatantrano na ny olona dia anisan'ny zava-dehibe ho an'izany fiangonana izany ny fanarahan-dalàna izay voalaza ny fanjakana ihany koa dia tsy maintsy sakelehana ho ity pasteur izay lehibe ny FJKM ity. Ny farana atreo indray zany ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary mbola ialana tsiny amintsika rehetra ny fahatarana tsatsakadany. Rehefa avy eo amin'ny 10 ora izay ny fotoanantsika mandaparitaka ry tomboko lasy tomboko vavy. Rivotra miome. Rivotra miome. Ay, ohatrany hasina zany any amin'ny katolika le izy. Tsara kosa ty mirehitra mena be zao écran sy ino mola iny aby resaka fa za tsy maintsy mandrehitra jiro rehefa mampiasa ordinateur ary ny tsy hita daholo io écran ko io clavier ko ratsy le anahy somary atongilana makany amin'ny clavier ny tavany manao ohatry zao kely de zay de mazava tsy hitandray le soratra ko ny teny angama eo indrindra zay de niaraka tamin'ny ibe fitiavana mandresy zay mihitsy fantatrao zany olo zany ampifandraisany zany be fitiavana mandresy zany ny atao hoe dactygraphe zay graphe PDB 40 000 francs malagasy no volo zany tam'izany nianarako tao tamin'ny taona 1,770 nianarana izy am'izao fotoana zao BDB tsy nianatra toanay za de miteny anareo fa tsy nianatra momba ny dactylo fa mbola mijery masoko hatramin'izao fa za kosa tsy meda intsony machine fa takitakrakitakitaky reny tsy meda intsony aho fa mampiasa ny rantsako 10 aho zao mandeha miadakadana ihany aho eny tompoko ento ara le resaky coronavirus kahalignotsika ro lahy fa galana voho orange ro mpanoha fandaharatsika hoe voa dia sy voho sy ary mitandroy rehefa manao an'le inona le ty zay ho le izy tena misy asa fa zao koa azy ozy izy hoe nga efa misy ay oay io zany nga efa misy rano eto aminareo efa ela vakaniraka nisy zay teo izy le bandy ataoko ty fa episode tena tapisaka tena hoe ay oay le izy zany fa tsy tandroy rerika manao an'izay ke ty mahafaly manao an'izay koa vezo reo nzay masokoro reo koa manao izay aby ty olo aty moa zany manao izay aby ty mampalahelo ah moa zany vitsy mare olo manao fivolanan'olo baka ty moa Antananarivo sarotra lizy ka lafa manao fivolana koty ty olo eto amizay fivolana Diego vo Mazenga avao ro ataony satria zay koa maro mpivola etoa satria matanjaka olo baka ty moa anareo fa matanjaka arabatana fa manifinify arabola manjary misy amin'ny telefona ka zay ny miaviny ty resaka hoe agny avaratra agny no misy vola de lasa mipitsika makany ro zareo sy ny sisa fa misy fizaka nataonôsy zay dra manao hoe miagna varatagny mola aiza miagna varatagny mola ny mola nasay malidana izy makazy adala ve fa teny malagasy ary teny merina mihitsy miana varata teny merina mihitsy fa vitsy ny mpiteny an'le izy ankehitriny de lasa ka eo indrindra misy teny azy de fampiasa loatra andavanandro raha mitady hevitra andana miana varatra miana varata miana tsimo miakandrefana miantsy nanana miantsy nanana de ny Covid-19 dia nandava olona irendray telo nandava olona telo omaly eo ihany koa de mety hipetraka indray ny fanontanianareo zay tsy maharaka lavo ahoana mo nga izy io nitsangana tonga de menjera lavo eo fomba fiteny entina ilazana ny olona maty amina adiny atao hoe lavo firy ny lavo satria ny malagasy tany aloha zany hoe raha mijery ny olona voatifitry mibasy olona mitsangana de lavo le olona maty le olona
de lasa fiteny zany iny hoe lavony balan'ny dahalo ny mpitandro filaminana iray tany amin'ny ady ataon'ny dahalo sy ny sanatriavana ny dahalo ihany koa torak'izay hoe tamin'ny fifandonan'ny mpitandro filaminana sy ny dahalo tany amin'ny faritra ray dia 3 no lavony balan'ny le Scooby-Doo goka moa zany tsy satria zay izy fa maintsy anampiniavana ny te hiasa olana kely amin'ny orinasa maro majinika na salasala ny raha tsy miankina orinasa tsy miankina majinika na salasalany hitanay la sahirana raha manomboka 10 kilometatra le hitanay sara la dia kely heriny hoentin'ny miasa satria izy manao tongotra 10 kilometatra ny tongotra 10 kilometatra tsy lavitra raha ohatra tena hoe zatra ka mbola mila herinandro tapabolana izatra an'io ny fanamariana nefa dia ity ao anatin'ilay fiovaovana samihafa kosa zay mima fa mihaino foana ny tompona andraikitra hoa fa izy fotsiny mety manakambo dia nandray ampiariny nandray tsy ampiariny ny hevitry ny mba hevitra pratika zany raha nandeha ny aretina tonga misy fotoana taloha tany doxycycline sy ny choléra sy ny peste tamin'ny 5 taona sy ny oatra zany ilay fomba ametrahana ny fanazarana ny fiarahamonina amiko hevitra dia miverina makany amin'ny efa ny tranga dia amin'izay mihatsara ny ho azy dia tokony nandeha tamin'ilay atao hoe stade 1 stade 2 stade 3 miaraka amin'ny hevitry ny mpitsabo sy ny mpikarakara momba ny fitsaboana ary ny tompona andraikitra ara-pitaovana ara-pahasalamana no nandehanan'ilay antanatohatra amin'ny fanazarana ny fiarahamonina amin'ny fepetra fa ilay fepetra tonga dia niakatra afo be ilay izy hoe tonga dia état d'urgence sanitaire avy hatrany nataontsika tany am-boalohany dia mbola état d'urgence sanitaire tsika amin'izao fa ny fepetra pratika ara-piarahamonina dia hitanareo fa nandrosi ny emotra kely ilay izy nisy fotoana niasa ny taxi be dia nisy fotoana tsy niasa ny taxi be dia nisy fotoana niasa ny taxi be ary dia nisy fotoana lasa tsy niasa ny taxi be misy fotoana nitokona izy io ny olana kely satria ny taxi be zany aretina ilaina zany le izy satria nisy fotoana manisy kely taxi be zao izy aloha tena ilaina zany zany aloha kosa aloha anisan'ny mivoiny hoe azo atao ny manazatra ny rehetra amin'ny fitandremana ao anaty taxi be satria tsy ombonako hevitra le hoe ny taxi be no tena anisany nanaparitaka ny aretina satria zao tsisy mahalala ny statistika fa mety amin'ilay karoty vidina hoentsina izy zay fotsiny raha tombatombana satria tena reraka le olona
raha tena te hiasa am'ilay dia tongotra satria za zao mahafantatra olona mpivarotra amina mangazay ao Analakely miala any Ambohipo Ambody Fiakarana vehivavy mandeha tongotra ary rehefa mirava amin'izay ary satria amin'ny 4 eo zany no akatona ny mangazay andeha tongotra ody any Ambohipo Ambody Fiakarana satria ny frena taxi na 3 ray miaraka moa efa tsy mahazo mitaingina anankiray na 2 efa rarabe misy olona miala avy tia Talatamaty mandeha tongotra manivaka ny Golanina dia mandeha makery Anjotapena Maki dia mbola mandeha taxi rehefa eo 15,000 ariary 5,000 ariary dia lasa 3 ariary isan'andro dia tsy mahavita miasa mandritra ny 5 andro herinandro zany dia ny karama raisina mifaran'ny volana 2 volana zay atsasa karama mafy zany hoan'ilay olona satria ilay karama efa 3 ariary eo amin'ilay asa mafy be zany hoe 5 alina sy 2 hetsy zany ilay vola raisina tao anatin'ilay arerahana salama io olona eo amin'izao salama tsy voan'ny coronavirus kosa aloha fa arerahana eo amin'izay lafin'izay zany Honoaty, mety misy ve ho tratran'ny demande d'explication raha ohatra ka tsy mipointe miasa mihitsy le any amin'ny ministera adala be zany fanontaniko zany ny zava-misy tsapako aloha amin'izao fa ny any ministeran'ny fanjakana indray aloha anjarany ihany mba mandefa resaka nao manahoana ny organisation zareo any ny any amin'ny ministera na ny asa fanjakana mandainga izy raha miteny fa misy organisation tena milamina mbola eo amin'ny taninao fandaminana zareo satria samy mandeha tongotra io misy mpiasa ministera any mipetraka Andoharany fotsy ka miasa ministera any Akerana any Akerana miasa any Andoharany fotsy mipetraka tsisy transport organisé ny organisation ny orinasa tsy miankina dia fantatritsika amin'izao fa be dia be ny manala mpiasa mafy zany na ho an'ny orinasa na ho an'ny mpiasa fa ho an'ny mpiasa kokoa be dia be ny mpiasa tratrany atao hoe plan social ho antsika mpiany ny plan social dia manala mpiasa dia miresaka aminy hoe omena vola ohatrin'ny ianao zay nge mahatonga an'le kabaran'le président nanao hoe mandaminy ry zareo zany zay anaovany azy io fa raha olona miasa any raha olona mipetraka any Andoharany fotsy kosa moa no any andeha ho any Akerana any amin'ny any tena tsy tokony kosa zao le izy ary fehezo kely dia mijanonako ny condition na fepetrapetraky ny orinasa amin'ny ankapobeny amin'izao dia tonga avy ianao mandeha ana tongotra fa rehefa tsy tonga miasa ianao dia tsy mipointe zany ny karama zay fantatry ny rehetrarehetra ao anatin'ny tontolon'ny asa zany amin'izao tsy organisé hiantoka transport le orinasa noho ny teti-bola ka ny petite et moyenne entreprise micomprendre an'izay ny grande société mbola sahirana be anapa-kevitra an'izay ny efa manana transport moa misy tombony satria budget nefa misy izay transport zay anosy scobi mankasitraka indrindra ny kiran'ilona ny ainga avy any andrefanany ary ety mbola mahatsiaro ihany koa ny fahalasana ny vadiny zoto izay nodimandry taminatin'ny fotoana mangidy ihany koa tany amin'ny faritra Mahajangatandra mahatadidy an'le hoe iny andrefan'iny ary ho an'ireo izay efa nandeha tamin'iny lalana iny taorianan'izay raha ohatra ka nisy ny nandehanany dia mieritreritra iny an-dalana eny ndry tony zany ny lalana nandehanan'ny ry zoto tamin'iny fotoana iny nakatia Magenga lavitra dia lavitra zany iverenantsika kely hoe aza manao vizaka io satria tsy vitsy amin'ny tsika eto Antananarivo no efa mety misy an'ilay virus any anaty fa maresy ny vatatsika ireo tena marefo zay mahatonga an'le resaka hoe marefo mahatohitra angamba ireo efa marefo zany arabatana sy manana aretina mikoaka dia ahina zany ho ataken'ny virus izy raha tsy matohatra ny hery fiarovana ao anatiny. Inona ny atao hoe hery fiarovana ao anaty? Ny atao hoe hery fiarovana ao anaty dia le vatanao mihitsy miady amin'ny zavatra zay tonga ao aminao. Raha ohatra efa natao teto moa zay ohatra zay samy ninana crevette tsy nasorona lohany, tsy miaisotra ny lohany tsy mitovy le crevette ny sorona ny lohany sy ny crevette patsa io ny lohany. Samy ninana an'iny daholo ny ray tokantrano zay ny tsirairay fety moa zany le izy fety. Samy ninana iny avokoa fa olona ray tamin'ireo tonga de rary be narary voan'ny dinona ny any amin'ny kibo any zany tsy nazaka an'le izy fa naninona no izy rery ohatra mipiriritra fotsiny tsy allergie le izy fa ny allergique manko tonga de vonto mangididy ary ny azadino tsy zahetiko no mpitsabo fa ny allergie
tsara raha mivoaka ity ivelany ito hoe mibinabina daholo ny tarehy, ny voaramena be ny tarehy labaina, de tsara koa raha hono izy mivoaka ohatran'iny fa misy nge hono ny allergie anatiny ray ka reo fitaovam-pisefony reo no mibotsobotsona mifaneritery eo de tsy mahazo rivotra le olona ratsy be mihitsy. Mitenda ka zay le hoe miavokavoka tsy voatohatra ilay vatana lay zavatra mitranga anatin'ilay sakafo na lay bakteria na io virus na io inona koa ny fomba filazan'le madinidinika rehetrarehetra reto mikroba any amin'ny vatan'olombelona. Ka raha samy mijanona teo ny taxi brosy ka ny sakafo teo daholo ny rehetra ka sakafo tokana roa ihany nisy teo, enomby ihany nisy teo de akoho de samy ninana an'ireo daholo ny olona, ny sasany mety marary kibo, sasany mety tsy marary kibo. Ny famaritanao an'le hoe hery mahatohitra ao anatin'ny olona tsirairay no ateveniko kely honao raha de ny hoe io hery mahatohitra io dia singa ao anatin'ny vatanao ao mihitsy zay azonao avy amin'ny karazan-tsakafo maro karazana mihitsy ary azonao ihany koa avy amin'ny fahazaranao mifanerasera amin'ireny mikroba na bakteria na virus na zavatra hafa mety miteraka aretinao aminao. Ka rehefa zatra manohitra ianao dia mahatohitra akoatran'ny hoe manana an'ireo singa azonao avy amin'ny sakafo sy ny rivotra foinao avy amin'ny fidiovanao. Ary tsy gaga itsika raha misy ny 4 ny marobe hitatsika tsy maninona izy tsy maninona anaty fako reo fa tsy voampesita ohatra. Misy vory zareo rehefa misy voa izy rehefa mpisotro toaka. Fangatsy matin'le toaka ny mikroba raha reraka le vatany eo indrindra le hoe reraka asa manao reraka le vatany miady amin'ny famolahana an'le toaka ho lasa rano. Tsy jesoa akory izy eo mamadika de fa eo izy no voan'lay peste na lay choléra satria mpisotro toaka izy 4 mpisotro toaka na mimi mangataka toka lava eo akaikikaiky mibara de reny olo reny koa mety ho voko manao hoe président ino to satria valaka le vatany amin'le adin'le toka. Ny adin'ny toka dia ny ra mitondra ny toka makary amin'ny fanadiovana dia ny aty zany ho diovinao ho lasa ranotsotra fa ady be ny ataon'ny inona moa zany filazany reny posy filtre za lay ina voa ny tena manao ny sivana iny le asa ataony manao iny izy zany le manavaka toka sy raha sy ny rano aleo tsy mahay aka tsy mahay tena rivo zay ianao vao tena rivo rembozy mahazo vola ianao ty volanao mahazo ianao hitan'ny sary eo fa tsy manome akory tena danza be zany ka izay indrindra hoe ny fahavalahany marina ny fahavalahany valaka ny faharerahany ty ronjatonao aloha fa reveko be anao jereo izy ronjato vovô be maraisy mo ronjato ka tsisy fiangonana ange zao anatsahako an'iny ty larisa misy vola fidiana silikoma ka io arerahana io dia tena mampahazo vahana ny aretina ninona aretina ny otrika aretina ny lazantsika sy aretina efa mipetraka ao miandriandry fotsiny izy fa ny tena andrasany dia ny arerahana io vatanao io otrika zay le manotrika
sady raikitra ny tantara mitoy fa ny session amin'ny Novegas. Sady efa misy tantara mitoy vaovao roa indray hoy. Inona raina? Ohatr'izay, za zao miandry tanàmania mihitsy. Dia misy an'le kobay koa ty safelika. Ary samba ny lava maharaka. Amfiry avy ireo mandeha. Tapitra ny farakely dia mandeha ny tanàmania amin'ny 10:10. Dia avy eo tonga dia tafa amin'ny 9:10 dia amin'ny 9 sasany kobay. Afany ty raharaha ty. Lay foana ny fa naram-potoana miaraka amin'ny Novegas e. Ary makaterana amin'izay fa raikitra ny tantara. Novegas, tantara gasy mitoy 100 isan-jato. Vaovao mitaona, vaovao ihany koa ny vokatra atolotra. Kiraro skapa Aigle d'Or noforon'ny Eva, styliste feno talenta. Kiraro skapa manaraka ny toetrandro, miavaka, ao tsara. Ohatranao ihany e, na ny vavy na ny lahy, na ny lehibe na ny ankizy, dia samy manana ny stylany. Tonga avaingana eny amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra raha te ho gay sy stylé ianao. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. RDJ am Siv Maraina. Rivotra! Dia hoe tsy fahampitorimaso tena miteraka faharesaina ihany koa dia anisany. Ka aloha tenenina mihitsy hoe farafahakeliny. Mifameno zany ireo zany hoe boribory vetaveta. Dia ny cercle vicieux ny dikan'izay. Ny stress mitarika ny adi-tsaina zany mitarika tsy fahampiana torimaso. Tsy fahampitorimaso mitarika tsy fahasalaman'ny vatana. Ny aty vera erika azo lazaina hoe manao fitsihifana. Ny aty no marina ve zany fitsihifana zany manavaka izy manavaka faikan-javatra sy ny hery ny aty zany rehefa tonga avany rehefa karakarain'ny vavony toton'le fitotom-bary le vary rehefa voatototon'le fitotom-bary le vary le vavony zany dia alefany any amin'ny aty daholo ny zavatra rehetrarehetra dia io no manao ny filtre voalohany anisany manao satria mbola eo koa ny pancréas fa tadidy sarakaty moa pancréas sarakaty dia manao reo dia reo mandefa indray dia mbola manao ny asany koa reo avy eo ny vo na ny rein dia izay no dia rehefa misy tsy fatomombanana ny aty dia izay mahatonga ny hoe vo daholo ny fo ny sarakaty ny vo rehefa tsy tomombana tsara ka io aty io zany tandremana io tandremana tsara io mba zarina tsy ho fisaran'ny zavatra be izy tsy hoe androany ianao mihina tsaramaso raha pitso laisora afaka pitso hoanina reraka zany raha voareraka io dia tsy iaty moa zany tena reraka voalohany foana fa tsara kokoa izy rehefa manao an'ireny le fietsehana avy aty ivelany ireny rehefa le misy an'le ohatra maintimainty ohatra izany hoe dikan'iny hoe fonjeo karakara manomboka ho reraka zany izy fa vizavizaka io zany anampiana kely ny fanazavana ataon'ny namana teto rehetra hoe ny mpikarakara zaza ny tena tsy azo atao izy ihany koa aloha iny fa reny efa fanaony fa ny fianakaviana anankiray mikarakara raha raha-panambadian'ny zanany ary mavitrika be mihitsy izy mivady lehibe ray aman-dren'le zaza reo ary dia mifofotra mafy mandritra ny tapabolana alohan'ilay andro sabotsy malaza fa inona no mitranga fety be ny alahady alina izy mbola nakany am-piangonana aloha zareo sabotsy ny alahady satria hoe vita ny fivavahany fanamasinana sy ny fety be ny lahady reo mbola niara-ny vavaka alatsinainy izy miditra hopitaly le gaga dolony io lo zaka hoe tsy tokony ho gaga ianareo fa noho ny avozanany ny ramatoa iny nanomboka zoma nalaka misy akory azy efa mietsena 10 andro melo efa tsy mipetro sy ny tombombody miaraka am'le ohatra zao efa mijerentsika le voninkazo tsy mety zao akanjonao zao aloha fa tsy manino zao tsy mety zao aloha ty kravaty ty tsy mety edy efa vikarako anao aia le kravaty vidiko dadanatsika io sady lamba tsokony ambata lamba totsika ambata soavany akanjonao vanao zao bakararonao bakararony dada mba tsaratsara tsy mety iny eso iny kilotonao aiza ny kalsonao mariage ny zanako kalsona mainty be ty lovanao ty fotsy ty anaovany
sady miborisaka kely anao ka soriny akanjo mena eo de mamaly lehilahy hoe vao tamin'ny herinandro ange ty caleçon ty caleçon tamin'ny rano iny tsy maintsy mandalo rano le izy zany rehetrarehetra zany a mitambatra ao anatin'ny ramatoa anankiray izay some biseby fatratra à la puissance 24 any ange izy iny raha onao rano tena mahatonga an'iny le aretina rehefa le ao aorinan'le mahatsiaro ino moa zany afa-po afa-bizana le fitaintainana sy an'iny lasa de manao an'le fiteny-bazaha manao hoe ay ofo le izy de zezika ary le izy ohatr' zao niasa be teo de tonga ny alasana iny mipetraka tanteraka na lazy petraka zavatra tenenitsika hoe efa tonga atao hoe le pantalon chapiteau ianao mipetraka tapiny jereo le vilany be andatorina efa tonga ve le paka chapiteau teo efa lasa daholo ny seza fa vita atao le amizay zetrrehetra amizay izy moa nareo zalahy ay amin'ny fotoana iny tany filanina zay iraniza ty zany iny zany barony hazavao de iny zavatra iny le tena mitarika an'le adi-tsaina ka iny no mitarika aretina ao anaty fikorontanan-tsaina no tarihan'irenibozy teo fa marina iny rehefa mikorotanao amin'ny sainanao korotana daholo zavatra rehetra ao aminao de iny no tarika aretiny ny zavatra ahoana zany ny fomba atao amin'ilay trangan-javatra sahala amin'iny ny aloha zany amin'ny maha-olon-tsotra de tonga de tsoroko za zao nanana namana akaiky nandaony ny rainy ary ny vadiny de tena sahirana nandritra ny 2 volana le mandeha mitady fanafody makatry amin'ny hôpitaly tsy mandry alina de valaka be izy rehefa tonga ny fotoana nandaozan'io raina io ny tany to izy ako hoe amin'ny mahatsotra hoe minany ianao vitamine C anankiray isan'andro aloha mandritry ny 3 andro efatra raha vao fantatra fa anao ady alika be ianao de amboarina sakafo fa le rano aloha tena miady voalohany indrindra amboarina sakafo ny sakafo mitondra hery fiarovana ny tena atao be dibe de iny moa zany fa tsy ry legioma sy ry voankazo zay zany ny tena atao betsaka amin'ny zavatra ohatran'io rehefa fantatrao fa anao ady mafy ianao de iny nataonao matetika koa nge ny olana amin'izy io ianao tsy eritreritra hoe anao ady mafy fa izy io tampoka ny ady mafy ka eo zao mifanontaniana hoe oltira mastera raha mastera le aza mba hitako teo le tany izy io zany any an-dalana any hoe tena ho mafy zany oltira hery raha mastera ane zany nanana azafady tompoko ny finanana an'le fromage le 3 jours iny ve mety mamehery mbola tsy fiteny kosa zany mahay kindria eto lefa miteny foanaraha ohatra nareo te heno an'renylay fikafika maro isan-karazany reny mienofo aza maraina manomboka amin'ny 10 misy taloha moa zany fa izy loha amin'ny enina noho ity famehany ity de amin'ny enina ka hatramin'ny fito karaha izy le bebe sady misy savony ao misy ovy misy pétrole misy trondromaina fa misy fofona hafa zay misy anatin'io fivarotana satria fofona lafarinina enao zany tsy maintsy mitady hoe aiza le ombo mitsika le ombo me mahetinao amelomana any amin'ny mpivarotra be lehibe reny ombo mitsika reny tsy maintsy mitady an'iny zany any satria tsy mahita anao arakaraka le toerana ady tampoka zany fa rehefa tapin'ny olombe anao maty ny tomobile anao de bozaka no aniny eo de fantanina anankiray ary afaka atsasakady ny fiampivarotra amizay eo aiza tanàna ty vao afaka le fiakarana ianao de hiditra am'le tapiny eo mihitsy eo amin'ny akavianao misy mpivarotra kely zay de misy kininina oliva ngeda lahy be iny hoanina tsakitsakonao
tsy maninona fantanina faharoa tompoka azafady indrindra rehefa tsy misy ilay fromazy ny teneninao teo io raha azo raisina koa anie ny yaourt ny abobo ny ronono vely le tsisy frigidaire iny ka rehefa tsisy eo indrindritsika raha ka iray bozy tsina ny avany atsira be de zay azy ny ao an-tsainy voalohany misy mahita moa zany ranona ovo manta io efa mety ko io ranona ovy ranona ovo manta io ranonovy ranonovy hitanao le kidododo iny le kidododo etiko any ambaty lampony ianao misy le kidododo iny de etiko any ambaty lampony ianao mikorovo rêve-lamy eo indrindritsika mako ny antony mahatonga lizy raha imbozy ho lazaiko anareo am'izay la ty voteny lizy hoe tsy de sa mihinan-kinana zavatra tsy mahazatra tsy mahazatra ny yaourt nge mahazatra fa hoe ohatra zay misy io tompo misy abobo izy de tsy sa ianao satria anao fa valaka tsy hinana le abobo ianao satria tsy fantatrao ny fermentation anatony tany satria rehefa le valaka ianao de tsy miaro tena tsara voalohany ary nefa niriny iny zay mahatonga andriheriky reny raha vo tonga am'le hotely tsy hakorony hakorony le papa mitondra anay miaingy eto mara-patonga le tuliara izako mety hakorony foana any fa lafa tsy le hakorony tsy maintsy hakorony satria sady mamay miaro ny tenanao ianao solina sérum ary zay zany mahatonga lizako ny tena le fromage ao anatiny voaharo tsara ringe no aniko satria matahotra sauce anatria tratran'ilay intoxication alimentaire fa tsy hoe manao ohatran'le namana anankiray rehefa mandeha izy de ina zara tena mahafinaritra azy henakisoa sy amalina ary de tsy miala isaky sy terina fisakafoanana le amle fatratsimo izy nafaratsinanana izy de rehefa mandeha io zany tena mba loka reveny tonga de zezika fa rehefa tonga ery am'lay lalana makany fianary ianao ka mijanona eo am'le sisiny mahafinaritra misy le inany anareo reo na raha ao ndray nohaniny a pirina nohaniny zezika io zavatra io zany a tonga any am'le amena foana aloha tsika zany satria zay izy de ilio amena io zany a tsy tokony manaonao foana koa fa lasa tratran'ilay mangeraky loty zany ohatra ohatranay zany zay ka mena hatramy zany zay nge fa tratran'zany za mieritreritra hoe tsy mitendry aile izy a misy roniny misy roniny le izy avy eo am'jarena misy voatabia kely eo am'le hanina le izy eo kakako loty fa itsika no ny mahazo micro sy miteny a de miteny eto sika fara vo misy za nahalala olona be dehibe mihitsy da io fa lasa korazana anao zoko be rahalako fa mikakako loty ety analakely a de mody any ampitatafika zavadoza be io a samy tangina bisy nangava tsy nanambola manambola aho izy fa aleko nandeha tongotra nangana tomboky tanana zay mbola tsy tratran'zany nitsofoka tao am'lay trano fivoahana efa nipetraka tsara nakatsirony avy atrany nakatsirony teo nitodika kavy nitodika kavanana tsy mahita taratasy ampiasaina tanana inona no ampiasaina inona ny hevitra hitany meseonao raha hevitra roa le nataony a hevitra voalohany a jereny a ohatrany efa valabalaka radio-karena ilay kalsaony ina nalana kalsoana tia eto amle tongony eto eto amle tongony ato ty koa tsy mamarana azy eto amle vatapena nojerena ny kalson de inona ho ianarony natao hevitra faharoa dia jereny ny bakirarony efa misy trobaka efa misy trobaka minda ny kiraro nalay ny bakiraro iny nampiasaina narina ary le farany natadiavaka ny ono raha tam'izay a dia lay lasa kiraro no nampiasaina satria tsisy tsony ny bakiraro sy ny kalson ary dia
ilay le lohakely maratina no nanomboana azy voloavitra ihany misy zavatra fa tsy maheno fa tsy maheno ny zavatra resanay le izy de le mihinana sakafo ao anatin'ny miady mafy a ohatra hoe voyage lavitra be ka mihitatra le faharetan'le voyage eny an-dalana noho ny panina ohatra sy ny sisa eo zany le tsy samy mihinan-kina foana ary tsy tokony foana izy io le ty ohatrany efa teorina be efa ankehitriny ako tena mahatsapa ny tokony atao izy mba tsy ao anatin'ny ahata amin'ny fotoana hoe tena mbola matanjaka be tsy mirarafy sisy fa be de be ny toerana mampimomba zany ao ireo sary tendritsika tany Malaimbany zay nalaina sary flasy any sariny Radodo ary isanarisitatsika efa lasa fa de zay ny resaka eo hoe mila fantatra ihany le izy ohatranako zany zao raha mandeha fiaramanidina de mandeha fiaramanidina kaikaiky de lasa tsy misy an'izay masokarena anandramana azy sao lahy tsy afaka mandeha fiaramanidina itsony ohatra hoe arivony mama fa iverenana kely ny azo resahana ankehitriny voalohany indrindra aloha zany zavatra tena betsaka ny mahatsikaritra zay aloha am'izao fa le mivaroka ny namana am'izao zany malahelo foana rehefa fitiavana zavatra anankiray lasa satria zaho zao mijery le 365 de mangarika foana izy inona jerijerena izy satria collector ny fiantsonjeny mivaroka moto fantatra mihitsy fa moto misy le moto tena mety le izy am'zay zany be zany ny fiainana lavanandro za zao mivarotra caméra sarotra mamerina mifapindrana mifanampy mety ihany hoe manampy karazana manomeny tokony izy ao an-tsaina aloha raha zavatra raha-piarahamonina le fiteny misy fanana misy fagamiana de eo am'le hoe olana androany tsy tokony mety matory zany zay ngamba mampindra ny fanazavana ihany hoe miolana an'io azo matory zany hoe fifanapivitra zany atao io hevitra lehibe asongatana de ny fanampina ny fepetra ahafahana miasa mampina ny fepetra io de tsy ora ohatra antanina midinika amin'ny fitateram-bahoaka midinika amin'ny samapa lehibe karazana tongo foana mandinika satria petraka eo amin'ny toerana tsirairay ny tsirairay mety rehefa rariva tsy matoro fa rehefa olana kely aminy ao anatin'ity fepetra isy ny fanjakana sisy isakapabolana le miteny isaky ny atoandro le amin'ny TVR mijery arasoanazy de mety 39 de lasa miandry ny olona zany nefa hoe ny fepetra akapobeny de manaraka an'iny nefa rehefa misy iny amin'ny arabe tsy voavaly tsara le izy araka ny teny so eny amin'ny tanana le aretiny lasa miteny an'izay so eny amin'ny tanana le entiny so eny amin'ny fandona eny anamorona le fatsy nataksy be ny mpiangonana ny kasosy rehefa tena mety tsara eny fiteny nanamomba azy fa eny zavatra hafa amin'ny serasera amin'ny tele sy ny radio dia am'izao mbola raha tetraka ny voaka tirina de makasibosy ohatran'izay tokony misy resaka hafa zany lafiny baolina natao omaly le Europa fantatra am'izany sy ny Inter de Milan hoan'izay mankafy an'izay fa za fara Joslin de manomboka baolina champions league fa
soketiny natao anarany sakina vavy izy le tia ary de fanjenena mihitsy natao rehefa mitombo anankiray le anarany kiry mba miteny matandroany dimiolona satria taxi any ny olona sotranylahy nisy olo anankiray nanao fitaraina nateny an-dalana teny masema mateny mihitsy isanao zao manjiny naninona ianao nisy tobila natonanao tsisy naninona ka tsisy ka fa naninona ianao fizarana vavy teny manjakaray tonga de vo vita hoe kabany président vita kabany président tonga de alaso korotana be korotana sambata zay zaka teo de inona zay raha mivary tombotro mampalahelo iranga zay ino izy nanonsonya tany any manjakaray zany de le ria mandringandringa eria tamena ry izy mifanenampo fantatro izy sy fantatro hoe izy ananarany olona fakahita lay atao hoe valakamo fa za mboasy maraka koa ako alaso voatsindry le vajoa folakako sinazo folakako mandeha miotra zao mamiotra zao fa malala zano tranga tao zavatra misy zany maninona moa raha hateven'ny mpitandro filamina fa nisy alatsony tany manjakaray na inona zany misy fipetra raisina koa hoe zaray na sisy na inona zany itsika fa zavatra nisy zany taratasy kely milo dia mba tsy mifanosika eo ny olona fa zay iny ampelantanany zareo fa eritreretina fa makany taratasy iny tsy efa fanosehana mety ny zarainy ny taratasy iny fa teny nozaraina misy kinofokotany zao le taratasy fa ny filaharana hoanareo mponine zao de mahita tsara mihitsy hoe raimbozy firenena na ny fizarana le izy fotsiny ary de fa alaso satria misy mahazo tike ry tsy maintsy misy ka raha tsisy fetsefetsy ohatrany tsy milay zany de tenenao antso zany de misy mahazo indroa de misy mahazo indray mandeha ila mahazo indroa lasa olana misy midritra hoe tsy zay rehefa feo latika amizay ny sakoroka lahara de fa rehefa tonga amizay ny atandrotrandro mivoaka daholo amizay ty olona ty manomboka mibotsina le laharana mifeno olona mitsofoka ty anaty lalana ary ny tena magaga de hoe misy olona mitaiza kely mandeha makany tsy mahazo reny nefany raha hoe tokony misy olo tena ao an-trano mety hoe tsisy olona ao an-trano tsy afaka misy olo tena fa raha azo atao aza hoentina mandehandeha ny ankizy fa le izy koa le ankizy hoentina mandeha zazakely efa 5 taona 1 taona anakiroa de hoentina eo tsy ohatrany any jiramany izy tika hoe tonga de midra tsy milahatra fa tokony milahatra foana satria isika efa zatrana le tsy fanaran-dalàna tsika tsy zatra manaraka le discipline mihitsy zany tsika zara manaraka le hoe fifeheza tena sy larana de lasa misy manary roatra amizay rehefa le filarana kely izy rehefa koa de zay terakiny zay kilometra lasa larana anankiray ny mandeha fiarakodia de lasa misy tsy maintsy misy fifandrindrana zany de kely nefa eo koa le fiarakodia fa samy mainka daholo efa samy sorisorena sy ny tara de lasa mifanitsaka de mampalahelo zay zavatra zay ary raha voadina le olona rehefa aveo ny fiarakodia ihany ny diso nefany ary very fotoana eo ianao somary mametsinykely ihany
kely nefa tsy satria tsy de hoe mametsiny be fahatany ihany ko fa fantatra nge ilay quartier mialatsiny amin'ny quartier ihany ko fa misy olona be deaibe sahirana any am'le quartier ary efa manantenany zany fa io kabarinao io président tsisy eniny zareo na ray aza fa ry zareo a masony efa tsy miala ary am'le gony misavovony ry zay arany ataoko dia manao veloma ten'Andriamanitra mbatagony mampalahelo izy zany hoe tokony nisy mpitandro filaminana betsaka napetraka tokony nisy paikady atao mafy rindra de ny meloa ary misy olona tompon'andraikitra omena anjara asa varavaran'ny trampokon'olona aza na ny varavaran'ny trampokon'olona aza rehefa tonga le fizarana io hoe miditra-tsy le makan'le vary a vitany zareo na maky ny varavarakely ela be loatra misy ny namony ainy tamin'ny taona 2009 sa 2002 nakavary tany am'izany atao hoe Magoro tany Tanjombato nisy Magoro 2009 iny 2009 reny 2009 iny misy olona neto tany vary avy any ambony any tena tsy hoe mamopy fotamandro fa amy toejavatra sahala am'ireny zany misy loza mitranga tsy apoizina ary tsy rarahany hafa tsisy rarahiny am'izany zezika nenjerany vary le rangale fantatro le nitarainare tamiko te mba tenena amy radio fa hoe tsy mendrika misy nge nenjerany vary fa raha ohatra izy ka tsy nenjerany vary fa nahazo vary a ka mifanenamiko tsy niteny izy za nge raha nananao sakoka tany de nahazo tsy niteny izy fa de hoe zay aloha ny zava-misy zany a de mba akafe-petra kosa zany le fokotany na lay atao hoe olona menan'le andraikitra satria mazana be nge ny adinatitra an'ireo eta io nge raha vao miala fotsiny le camion de efa mijerijery ery mpiolany ery izy omipotrany camion rifatra dolodolo am'izay na iny ambony camion zay zao de nampanao fanetanana ary nitondra kazoana zava-pisotro ambony sprinter miaraka am'ilay groupe électrogène any ambony sy bafle any ambony fa misy kazo koa any ambony satria manao fanetanana iny zany de mampiasa an'ireo zavatso fa misy faritra anankiray tena maditra tanora fa efa mianika ambony eo lika maty tsy vaniny io la tsy mivaratra efa any ambony any izy ary atsipiny oatra inona reny tabakina jerena ny aloko lay fiara misy olona ambonin'le tafo manipy tavoangy ty tena tainarika an Gilles ty ho ale aza sy ny sisa azafady reto fa misy toerana maditra olona maditra tanora de manao an'izany zavatra zany ifaranantsika ny fandarana amin'ny alalan'ny fampanantenanany rehetra ny amin'ny finanana voankazo ny fisotroana rano raha fa tsy azo antoka ny rano ampangotray fanaovana torimaso ampy fotoana raha kely ndritra matory adiny fito ianao amin'ny alina rehefa tena misalasala be anao torimaso kely iny amin'ny atoandro mivatsia ianao poto savony kely any aminao any manasa ianao tanana sy tare azadiny fa mipetaka eny amin'ny tarehanao zay tena averiny foana mipetaka eny amin'ny tananao a iny moa de mampiasapiasa an'iny olona le gel désinfectant ty manadidio an'iny fa azadiny fa mipetaka eny amin'ny tavanao eny a sy eny amin'ny fitafianao eny a ny virus honao raha manao veloma mandram-peona tompoko raha pitsondray mbola tsy tapitra ngely izy fa inareo manaova veloma tsara zany teny hoe honao raha manao veloma Larissa ataova velomanao mbola misy ray minitra ngevany ana toko meloa zay no raha akatahaka anahy sady eo amin'ny foaza rapitso amy dimy sy sasasa amin'ny enina moa amin'ny fitsasany ray ny rivotra rapitso alarobia fa ny baolina aloha de za maka ny bayerina alaivo zay alenao nge fa tsisy izy moa ve rehefa maresy ianao tsy akareny nge makasitraka sika raha dia manao veloma rapitso inona amin'ny andro rapitso alarobia misy VV miainga avany ambany diany ianao a miandranao any Mahamasina za
zany de leveko zany. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a. Rivotra ahitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava efatra, hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mitsafy. Rehefa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. manasa olona. Alasinay karazana lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e.